Ariva ny alatsinainy ny fahavalambifolo ny volana novambra taona 2024 manatitra ny fiarabanana tompo klasy sy tompoky vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asanay ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fiatrenan'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny 1 Desambra izao no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao manana andraikitra amin'ny fanefana ny adidiny ny fahazotona mandeha mifidy tokony tsy raviravitanana ireo olom-pirenena tsirairay ary tsy andrasana an'izaniza fa avy hatrany dia mandray andraikitra hoy ny faneho-kevitry ny filoha Marc Ravalomanana raha niona tamin'ireo mpikatoka toky Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany voalohany ho an'ny omaly amin'ny alalan'ny fahazotona mifidy no ahafahana manalefaka sy misoroka ny alabato isan-karazany rehefa tonga mifidy ny rehetra ho hatrany ny faneho-kevitra ndao aratsika ny fanadidina mahakasika izay. Manana andraikitra sarobidy sy saropady amin'ny fifidianana ny olom-pirenena tsirairay mahafeno fepetra mialoha mandritra ary aoriany androm-pifidianana. Ilaina ny fanovana ny tanàn'Antananarivo ny kandida Ravalomanana tojo ka amin'ny alalan'ny fifidianana sy ny fahamaroan'ny mpifidy no ahazoana manatanteraka izany. Ny fifanampiana sy ny firaisan-kinany rehetra ho hatrany Ravalomanana tojo no ahafahana manatratra ny tanjona dia ny hanovana sy hanatsarana ny tanàna. Manoloana izany dia tsy mananjoa alaina hifidy ireo olom-pirenena satria zo mitaky andraikitra izany. Akoatry ny fandehanana mandeha mifidy dia manana andraikitra amin'ny fanaraha-maso isorohana ny alabato isan-karazany izay mety iseho amin'ny androm-pifidianana koa ny olom-pirenena. Songahantsika manokana amin'ny vehivavy satria ny vehivavy ny rem-pianakaviana ary vehivavy ny mahafantatra tsara ao anaty vilany ka reto vehivavy reto ny vehivavy tompon'ny tanànantsika fa tsy vehivavy hafahafa any lavitra any. Reo ianareo, nareo ny tompon'ny tanàna, nareo le rôle. Manaraka izany dia efa matotsika tafavory eto dia efa resy lahatritsika fa tena ilaina ny fanovana ary tena ilaina ny fanantenana. Inona moa izany fanovana izany? Hovaintsika amin'ny fiainantsika satria tsy mentsika amin'ny fiainana Antananarivo azo fiainana menjady amintsika izao. Efa manana ekspertsika avy any ivelany miandry fotsiny rehefa vitanareo ny fifidianana dia ho tonga daholo ny teknisianina hamahany vahaolana antsika rehetrarehetra ary izany efa tena sur izany. Atoko antsika dia sarotra ny tsy isotra ny dada, isorana indrindra dada, io izy io amentsika tehaka mafy be sady tsy handeha lavitra izy fa eo ambadika eo ihany. Tsy hoe mibabanahy izy akory za mavesatra be tsy mila babeny izany. Sady izany, mety izany. Ka hiatrika fifidianana ho antsika. Izany fifidianana izany dia io no fitaovana anankiray ahafahantsika manova amin'ny fiainantsika. Teo izao nijoro teo ny jeune team isika tanora mandray anjara amin'ny fifidianana. Hatramin'izay ny tanora tsy mandray anjara amin'ny fifidianana na mitovy eritreritra amintsika ary izy, manohana antsika izy, miara-manao tamotamo amintsika eny izy fa rehefa tonga amin'ny fifidianana dia matory eo an-trano izy. Ny teny izay dada sy neny efa lasa mifidy ihany izay tsy voatery mandeha. Manomboka eto indrindra fa isika vehivavy rehefa hitanao ny zanakao tokantranao ka efa ampitoana mandeha mifidy izy dia asevo mifidy izy fa adidiny izany. Zara teo fa eto tanora zao fantatro tsara mahazo anareo tanora. Eto koa dia mitodika manokana ho an'ireny mpianakaviana hitako le fahasahiranana nandehanantsika daholo te tany anatin'ny tsena rehetrarehetra tany fa eto dia milaza aminareo fa mbola misy izany fiainana mahafinaritra izany ary tena misy izany fiadanana izany ary rehefa lantsika dia hiada-pinaritra ny vahoakan'Antananarivo. Ho antsika lehilahy, isika no lohan'ny fianakaviana ka tsy maintsy manome modely tsara isika rehetrarehetra indrindra amin'ny fanomanana an'izao fifidianana izao. Efa tokana sisa ny kandida dia tojo Ravalomanana le kandida ka iza misababaka antsony zay lasany lavitra any atsovo miverina izy avy daholo tsika rehetrarehetra hoe fa andeha hitodika any amin'izany fanantenana izany tsika ary akafaliana be mihitsy ny andrasantsika an'izany fanantenana izany falitsika amin'izany fotoana izany. Farany ny tiako resahana aminareo dia amin'le andro le fifidianana. Rehefa tonga ny andro fifidianana dia vomifotsika amin'ny maraina dia ndana tonga dia vonjeo ny bureau de vote. Raha vao miana haninareo dia efa fenondry zavatra hafa ao anatin'io. Amin'ny 9 maraina izy no misokatra, amin'ny 7 maraina tsika rehetrarehetra dia efa tonga mifidy eo. Rehefa mandeha tsika dia mba hoetiny manodidina tsika
etany daholo ny eo tokantrano tsiraray avy raha ny ray aminao mandeha mitondra anankifolo raha arivo amintsika zany ny eto a dia atao foafolo zay a efa betabe mihitsy zany tapakandro voalohany a vita amin'ny fividianantsika minitsika fofa mandresy tapakandro voalohany zay a fa tsy hoe andeha ody akory tsika avy eo a mila embesana le vato satria tsy maintsy ifanandrana ary ifandona indray mazava sy ny aizana isika ny ekipa mazava afatra apetrako aminareo sy ny teneniko aminareo dia tsotra ihany afatra sy toromarika avy amin'ny présidenty zao zavatra resantsika efa tafatsangana daholo ny ekipa na ny ekipa ny mpanaramaso na ny ekipa ny mpiariny vatotsika efa tafatsangana daholo efa vita daholo ny calendrier rehetra zao nanaovantsika azy fampalalambo avao amin'izao ariva izao andria miajately no vahintsika izy moa dia tanora pikatroka ihany koa eo anivony tanora tiky Madagasikara miarabantely faly miarahaba-ny namana Germain dia faly miarahaba-ny any atokantrano ihany koa mba afaka mpahafantarina ve hoe iza moa telina zany tonga eto amin'ny fahitalavitra MPS amin'izao arivo zao telina ny anarako a za eto dia misolo tena ny tanora ary tondra ny feon'ny tanora ihany koa eny ary mazava ho azy fa tontolon'ny tanora no resantsika eto manoloana indrindra izay hoe raharam-pirenena sy ny fiainam-pirenena hiatrika fifidianantsika tsy hoatsy telona ny zavatra tsikatra hoe maro anisany tanora eto amintsika nefa mbola betsaka ihany koa ireo tanora no somary variana ny anatin'ny hoe tontolon'ny fiainana sy ny maro samihafa manoloana zao a adi-piainana trehantsika izao inona ny tena mazava-dehibe ny hoe tanora mandray an-tanàna no avin'izay misaotra namana Germain ny mazava-dehibe an'ny tanora mandray andraikitra dia voalohany aloha fantatritsika fa ny tanora ny maro anisa zany hoe ny maro anisa no mila mandray andraikitra lehibe tsisy vina amintsika ihany koa ilay fomba fitenenana hoe ny tanora no avin'ny firenena zany hoe ny tanora mihitsy zany mila mandray an-tanana ny hoaviny fa raha tsy mandray an-tanana ny hoaviny tanora dia ho aiza raha firenetsika mila mandray an-tanana zany dia mila mandray andraikitra ny tanora manoloana izay indrindra hoe inona ny tena zavatra tsapan'ny telona hoe tena manahirana ny tanora amin'izao fotoana izao ny tena manahirana ny tanora dia ny tsy fananana asa aloha voalohany indrindrany tsy fananana asa betsaka ny tanora no mirenireny betsaka ny tanora na manana diplôma ary izy a dia tsy mahita asa tsy manana asa satria tsy mahasiaka an'izay ny eto amin'ny firenena izay ny tena olana dia rehefa tsy manana asa ny tanora dia lasa manao foana lasa miteraka tsy fandriampahalemana ary miteraka zava-doza be dia be eny ary teny fanentanana ho an'ny tanora namantsika ary manoloana izay rehetrarehetra izay ny teny fanentanana ry tanora namako a raiso ny andraikitrao a hoento an-tanana ny safidinao hoento an-tanana no hoavinao a dia aza manilika any andraikitra hoe ho an'ny olon-dehibe ihany ny fifidianana na ny fandraisana andraikitra fa ianao mihitsy mila manova ny hoavinao izay ilay ilain'ny tanàna Antananarivo dia le fanovana hitondra fanantenana indray anarina ty tanàna antsika ty eny ary mankasitraka ny telo na nitondra an'izay fanazavana foy izay raha somary fitinina dia teboka telo no resantsika teto itelona ataony hoe tanora no maro anisa mila mandray an-tanàna no aviny ny tanora manoloana ny raharam-pirenena hiatrika fifidianantsika ilaina ny fahavitrehan'ny tanora sy fandraisana anjara ny tanora mba ahafahana manova ny zava-misy iainana amin'izao akoatr'izay ny teboka faharoa ny hoe ny zavatra tena manahirana ny tanora ny tsy fananana asa amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no ahafahantsika manova ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao ny teboka farany moa dia fanentanana hoe ilaina ny fahavitrehantsika tanora mandray andraikitra ao anatin'izany hoe tontolo ny fifidianana sy ny fanarahana ny raharam-pirenena izay mankasitraka telona mankasitraka anany koa manodidina izay indrindra ny tontolon'ny fifidianana izay dia anomboka rampitso talata fa 7 ny volana novambra ary aharitra 1 andro ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna manana adidy sy andraikitra goavana ny olom-pirenena tsirairay amin'ny fahaizana misafidy ny olona azo antoka fa hitondra ny tanàna tsy fotoanany fandrangitana eo amin'ny samy kandida ny hoy ny safidy ny fanehoana amin'ny rehetra ny vina entina miasa mila amafisina ihany koa na izany aza ny fanabeazana ny olom-pirenena sy ny fampanajana ny lalana mifeny fampelezan-kevitra izotra araka ny tokony izy ho iatrany ny firaisamon'olom-pirenena safidy andro miaratinina sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriana izay
Fotoana mila ny fijoroan'ny olom-pirenena izao dingaina lalovan'ny firenena manomboka rampitso hanomboana ny fampelezan-givitra izao. Miankina amin'ny stafidin'ny olom-pirenena no mamaritra ny ho avy. Adidiny rehetra ny mahafantatra tsara ny asa sy andraikitry ny ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ka hijery ambony, hijery ambany ireo kandida everina fa afaka hitondra fanovana marina. Misy ny olona lay mpanano tena hoe tsy hidirany amin'ny kapoakambariko ny fifidianana hatsoina be izay. Tena misy hidirany amin'ilay hoe fiatsarany fari-piainana olom-pirenena na sanatria faratsy ny fari-piainana ny tsy fahaizantsika misafidy eo satria ny ben'ny tanàna ny mpanolo-tsaina izay voafidy eo no tompona andraikitra izao ohatra ny fijerevana inona ny olana amin'ilay commune tokony vanizareo farany izay haingana ohatra hoe amin'ny fotodrafitrasa na amin'ny resaka sekoly na amin'ny resaka ara-pahasalamana na ny fandriam-pahalemana koa dia tompony andraikitra kory zareo sahala amin'izay koa ny resaka tontolo iainana dia indrindrandrindra moa ilay andresana teo hoe fanatsariana ny tany dia izay ilay mahatonga antsika olom-pirenena hoe fataro izay dia fataro ary amin'ny programma nasan'ireo olona milatsaka fidiana amintsika ireo dia antsika no misafidy hoe iza kokoa izany no hitanao hoe mahavoavaly an'izay etaetanao izay amin'izay mpitondra ny commune eo. Ny lalàna 7-12 ohatraohatra valo no mifehy ny fampilezan-kevitra. Zava-dehibe araka izany fanajana ny lalàna indrindra ho an'ny mpilatsaka fidiana rehetra. Tsy azo atao ohatra ilay hoe fanatanterahana fifidianana eny amin'ny toeram-pivavahana rehetrarehetra na fiangonana io na inona na hoe izay fiangonana rehetrarehetra izany. Sahala amin'izay ihany koa ny birao-panjakana na sekoly na hôpitaly na tompona miaramila sy ny karazany ireny izany tsy azo anaovana fampilezan-kevitra. Ho anay mpanara-maso kosa nefany dia jerevanay koa hoe moa ve nisy toerana natokana na ahafahan'ilay olona mpilatsaka fidiana mametraka fisy ve voaja ve ny zon'olona manana fahasembanana amin'izay hoe toerana fametahana fisy izay sa ho an'ireo olona tsy manana fahasembanana ihany ohatra no afaka mahazo an'ilay information mahakasika an'ilay izy. Ireny izany hoe misy ny iarahanay maso dia ankoatr'izay koa moa izany ilay hoe tsisy fifampiatsiana amin'ireo mpilatsaka fidiana. Entanina izany ny mpilatsaka fidiana hoe izay zavatra tsara n'ilay ataonareo no resahako fa aza manaratsy ny amin'ny mpifanandrana fa izay tianareo atao no hoe izao pahalalana ireo olom-pirenena tsirairay avy. Na izany na tsy izany, nanamafy ny safidy fa mbola adogoavana mila jerena sy hamafisina ny fanabeazana olom-pirenena mahakasika ny fifidianana indrindra ny fampanajana lalàna mandritra ny fotoana ny fampilezan-kevitra. Hamafisina hatrany izay hoe samy tsika mandray ny andraikitra tandrify atsika na isika olom-pirenena na ny atoko politika indrindrandrindra koa ireo ina moa ty ilay tompony andraiki-panjakana izay voadidiny lalàna tsy tanila na miatsina amin'ny aloha dia ny atoko politika misy an'ireny loatra ny hoe fampahafantarana ny tompony andraiki-panjakana ohatra ny fanaovana toerana anaovanao fampilezan-kevitra tsy hoe fangatana lalana fa fampahafantarana mialoha dia satria tsy fanaovana ny koa nefa dia mety hiteraka fandrarana n'ilay atoko dia izay hoe fahalalana izay fepetra rehetrarehetra mila rana mandritra ny fampilezan-kevitra ireny izany mila hamafisina hatrany. Anomboka rampitso 7 novambra 2022 ny fampilezan-kevitra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsain'ny tanàna ary hatratra amin'ny 7 ny volana desambra izany. Ny 10 desambra andro fanginana ka ny 12 desambra no anaovana ny latsabato araka ny tety andro mpifidianana efa nifaritana ny seni. Araka izany dia anomboka rampitso ny fotoana fampilezan-kevitra ho an'ireo kandida hifaninana hiazakazaka ho an'izany fitantanana ny commune eto Madagasikara izany. Ho ampitaina amintsika eto ihany moa ny akony vaovao manodidina indrindra izay fampilezan-kevitra manomboka rampitso izay. Fa hiverenantsika ny zavatra nitranga tetsy amin'ny boriboritany voalohany ho an'ny omaly dia anao ny ezaka rehetra hiarovana ny vato arotsaky ny tsirairay fa indrindra anentana ireo olom-pirenena azoto ifidy ho an'ireo mpikatroka aty Madagasikara ao amin'ny boriboritany voalohany izany. Fiona teo amin'ny kandida valo manana tojo sy ny mpikatroka aty Madagasikara ao amin'ny boriboritany voalohany ity no tanterahina omaly ity. Tsara moa ny manamarika fa misy fokotany 420 ao amin'ity boriboritany voalohany ity. Sitra karatovina ambinitso sy Mathieu Prince no mitatitra amintsika ny antsiprian'izay. Ahitana fokotany 420 ny boriboritany voalohany izay mizara faritra 10 raha ny fandaminana eo anivon'ny tiko Madagasikara. Von'ny fanentana sy andrisika ireo mpiara-monina ao an-toerana ho tonga ireo rafitra timy ny fotony. Miarahaba ny filoha Marc Ravalomanana izay lehibe ny
atoko sy nanorona ny atoko tiako Madagasikara. Miaraba ihany koa ny ben'ny tanànatsika, tsy ataoko tsony hoe kandida fa ben'ny tanànatsika raha Valomanana Tojo izay ezahantsika olanina amin'ny salanisa mavesatra, satria arakaraka ny salanisa mavesatra izay ho azontsika eo no azahoantsika mpanolontsaina marobe, satria na inona ataon'ny mpitondra dia hiasa refoana izy ary hiasa rery raha tsy maro ireo mpanolontsaina manodidina azy. Koa dia eto zany zahay dia ho kolokoloanay ohatra ny zanakay tokoa ny ben'ny tanàna Ravalomanana Tojo, ary tsy maintsy ataonay tonga eo amin'ny toerana sahaza azy ka handray ny lapan'ny tanàna eo Analakely. Zay zany dia ny antony mbola hijoroanay hatramin'izao zany dia mbola manana ny tena didinay tena hoe ady farany sady ady farany tsy maintsy mandresy dia izay ny antony natongavanay eto daholo. Zahay somary zaolona mafimafy zay ihany fa zahay koa tsy manaiky hatramin'ny farany ka hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany zay mbola vonona, ary efa vonona foana hatramin'izay ka hatramin'izao anatitra ny maire Tojo Ravalomanana ao ny lapan'ny tanàna. Ny teninay dia ataoko ohatran'ny baolina kitra io, ireo ny homme de terrain président tia mikotrana anay madame député mikotrana anay izay kosa ny ao amin'ny lafin'ny teknika ireo napititra ny baolina ao anatin'ny lapan'ny tanàna ka vonona tanteraka izahay miaraka amin'ny maire Ravalomanana Tojo. Andriamatoa Filoha mpanorona ny atoko tiako Madagasikara, Andriamatoa premier magistrat de la ville Ravalomanana Tojo, Ramatoa député mahery fohy eto aminay, ho anareo distim izay tarihan'ny président Mahefa, ho anareo chef de zone namana, ho anareo foko team tonga eto zany, ary eo koa misy ny association tonga eto izy izay manohana antsika zany. Anisan'izany ny association vehivavy mirahina eny Antotam-pianakadeo izay misy ny tranony anavavinao, dia tonga eto izy manao antsika misy mpikambana 300. Ny teninay tompoko dia tsotra, anisan'ny faritra somary enjana zany raha Antotam-pianaka sy ny manodidina, kanefa fantatrao tsara zany, kanefa kosa dia tsy hita mepaka izahay satria manana anazy ihany koa. Ianao zany ny azo lazaina hoe hita mepaka na dia eo ara ny asan'ny ratsy. Tamin'ny député teo, député tamin'ny voaloha tsy sandjoro timony fa zay no sandjoro, dia problemanay eo zany tena mila tsy dian'izay satria ambany be tamin'izany ny vatonay, tsy sa zany mba nijoro hoe tim tamin'izany fotoana zany. Tamin'izany zany tim tamin'nytiako arivo zany tena natanjaka be tao anaty hazo tamin'izany fotoana zany. Tamin'izany ianao zara-baolina atao amin'ny terrain io, atao hoe kianja mainty zay le izy tamin'izany fotoana zany, dia mba tiana hiaverina zany zavatra zany amin'izao hoe fito be ny tanàna indray. Miaraba monsieur le maire, miaraba madame le député, Rasandrakoternaina Filoha président Gentim Analamanga, ary président Mika izay mitantana ny Gentim eto amin'ny premier arrondissement. Ny Gentim eto amin'ny premier arrondissement, monsieur le président, monsieur le maire, tamin'ny zavatra rehetra zay nitranga teto amin'ny firenena dia mijoro foana zany ary atson'andro dia andro, atson'alina dia alina, tonga nanatevin-darana ary nandray anjara tamin'ny zavatra rehetra nitranga teto. Ary eto izay dia mampananteny fa amin'ny fotoana rehetra izay anatanterahana ity fifidianana ity hitondrananao ao amin'ny lapan'ny tanàna dia vonona izahay amin'ny zavatra rehetra izay tokony ataonay. Nankasitraka ny ezaka ataon'ireo mpikatroka ifotony kosa ny tsolom-bavambahoaka ny boriboritany voalohany ary nanamafy ny fanentanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana sy ny fampielezan-kevitra. Misaotra président ary misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika manantitra ny fiaravananao président,
maire Ravalomanana isika rehetra izay tonga eto. Misaotra azy tsika satria tsy moramora ny fanaovana ny fivoriana ohatr'izao andro alahady. Mifanojo indrindra amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny adidy atao ihany koa any amin'izay atao rehetrarehetra any fa ankasitrahana indrindra tsika rehetrarehetra izay tonga eto. Fisaorana ihany koa anareo rehetra satria anareo no ekipa nampandany ahy tamin'ny latsaka Sombamboka lany Somatsara dia misaotra makasitraka anareo rehetrarehetra. Mbola isaorany ianareo isika rehetra anao ny ady mafy hiaraka isalahy ohatra nataontsika tamin'ny fotoana iny mbola tsaratsara kokoa ary ampandana ny maire Tojo Ravalomanana. Dia zone ny tsika zany boriboritany voalohany mizara zone 10 efa heninareo teo. Misy zone hoe vitsivitsy ny fokotany ao anatin'ny zone ray, misy maromaro fa ny bureau de vote no tena mitondra azy. Ao anatin'ny any amin'ny fokotany reny misy tena be dia be ny bureau de vote. Ny any amin'ny zone 1 ireo zany no tena sarotra ary mila anaovantsika stratégie manokana fa ao le tena zone rouge, ao ny tena be mpifidy indrindra ary ao ny tena be fangalaram-bato indrindra. Ao ny olona ny tena marefo indrindra mora fidiana kanefa kosa ny tsika olona tena manana maizy azy. Reo rehetrarehetra zay eo amin'ny zone ireo ireo le tsy voavidy vola tsy zakany zalahy mihitsiny. Mety kelikely raha mihoatra ny zareo ao miapetsaky n'le tena ratsy fa ilana naovana stratégie manokana ohatra ny zone ny milan-drano manalina sy zone 5 reo koa zany mila naovana zay ezaka zay efa hitantsika ihany le izy any anatin'le croquis zay navoaka iny fa misy ndray ny toerana sasany mitsangatsangana fotsiny ka masisany nataon'ny be ny tanàna Tojo any. Dia mifanomeza toky ady no atrehana fifidianana no ataontsika fa ady mafy tsy maintsy atrehana. Efa niteneniko tamin'ny namana teo hoy aho hoe tsika tsy mahazo manao fahadisoana intsony amin'ity ndray mitoraka ity fa tsy maintsy mandresy no tanjotsika ary amin'isa mavesatra be. Naneho ny fahavononany sy niezaka ho ataon'izy ireo araka izany ireo mponiny boriboritany voalohany ho amin'ny androm-pifidianana ny 1 Desambra izany. Mbola eo amin'izay vaovao izay atrany dia zava-dehibe ny fahalinan'ny tanora amin'ny fandraisana antanana ny hoaviny sy ny hoavin'ny firenena hoy ny filoha Ravalomanana androany raha nitafa tamin'ireo tanora avy amin'ny antokotiko Madagasikara tety amin'ny QG Behoririka. Anisy ny fanomezana toromarika manokana ho an'ireo tanora tiako Madagasikara eto Analamanga nandritra ity fihaonana ity. Ndao raha tsika avy hatrany tato-baovao eo amin'ny sary sindatsary ny tahiriny. Tanora avokoa ny 5,900 amin'ny mponina eto Madagasikara raha ny antotanisany voaka farany. Raha ny zava-misy anefa dia tsy liana amin'ny raharam-pireneny ny tanora malagasy. Antony maro no mahatonga izany toy ny krizy maro lafy atrehan'ny tanora amin'izao. Tsy mamaly ny filan'ny tanora ny fomba fidantanana ny zavatra ataon'ny mpitondra ankehitriny any ka miteraka fahakiviana izany. Nanamafy ny filoha Marika Ravalomanana nandritra ny fihaonany tamin'ireo tanora tiako Madagasikara ireto fa tena mila ho avy mamiratra ny tanora ary mila apetraka amin'ny toerany eo amin'ny fandraisana andraikitra ny tanora malagasy. Manampy izany ny fananana fomba fijery miabo sy fatokizan-tena mba ahafahan'izy ireo mitondra fahanovana sy fanantenana ho an'ny firenena. Vonina anohan'ny kandida Ravalomanana Tojo ireto tanora izay nanao mafy ny fahavitriany ifidy ny 1 Desambra izao mba ahafahana manova ny zava-misy iainana eto Antananarivo izao. Ho antsika tanora tonga avy isika amin'ny 1 Desambra izao manetana tanora nambatsika tonga avy isika mamita ny adiditsika tsirairay avy fa manana ny adiditsika isika tsy vita tsy nefa ny adiditsika fa mbola mafy kokoa ny aorianan'ny fifidianana dia fiarovana ny vatotsika aza manaiky isika tanora tsirairay avy faharovany safiditsika mila miadsika tsy maintsy mandresitsika alaitsika Antananarivo renivohitra toanatsika ny kandidatsika Tojo Ravalomanana Tojo. Vantany vao naheno izahay hoe Andriamatoa Tojo Ravalomanana ny kandida natolotry ny atokotiko Madagasikara dia mipetraka le fanantenana. Mipetraka le fanantenana satria tanora ny tenany, tanora mitovy amintsika, tanora mitovy amin'ny tenako, tanora manana herintsika, tanora
manana ny paikady hoentina narenana ny tanànan'Antananarivo. Andriamatoa filoha ny tanànan'Antananarivo dia tena potika tanteraka ary tena mila fanarenana goavana. Izany nefa tsy vita ny Andriamatoa candidat Tojo Ravalomanana irery ihany fa mila anjara andraikitra sy anjara biriky ho atsika tanora, ho atsika vahoaka. Mila mandray tanana no avintsika isika ary mila mandray tanana ihany koa no avin'ny firenena. Misy fomba fitenenana izay hoe kiratsy paiso ako. Hainareo moa ny tonga ny fitenenana iny. Tany atsimo tany ony ny paiso rehefa maniry dia anaty ala izy maniry, anaty bozaka. Ndray andro ara ony mainy bozaka. Nisy alika ny aliko teo ambanin'le paiso. Vao nahita le afo le alika, avy dia nitsoaka. Le paiso kosa ny andro izay gadonan'le afo teo ary maty. Inona ny zavatra tiako tenenina? Le afo eto dia dindo amin'ny olana mianjady amin'ity firenena antsika ity. Izany hoe ny fahatapahan-jiro, ny tsy fisian-drano, tsy filaminana, ny dahalo mandrongatra. Zavatra anankitelo ihany no ohatra noarako an'le izy. Dia hoe ianao ve lay tanora toy nylay paiso ka ny andro fotsiny le problème tonga dia ianao le miteny hoe za tsy fidy zany fa na iza tonga eo dia zao foana ny fiainana. Sa ianao ve le olombelona farany mitady vahaolana raha nisy ny olana dia amin'ny alalan'ny fifidianana no kana fahefana. Isika no azo lazaina hoe maro anisa ao anatin'ny lisy-pifidianana. Aoka isika andray ny adiditsika sy amita sy andray ny zo izay nomenantsika fa adiditsika izany. Tanora dia tanora ny kandidatsika Ravalomanana Tojo hitanay hoe afaka miaino anay tanora izy tanora mahavita izy tanora mafe mahalala ny zavatra rehetrarehetra ka akasitrana indrindra ianao président nanolotra anazy ho candidat. Aoka tsika mba samy hiomana fa mafy ny ady. Aoka tsy seritreritra hoe fa mora ny ady fa mafy ny ady ka dia manentana antsika rehetrarehetra mba hijoro hatrany mba ho tonga miaraka izy dada amin'ny fanombohana fa miasa miaraka amin'ny fahombiazana. Azadino fa tamin'ny 2009 no potehantsika jusqu'izao antsika ho poteha ary manomboka ho potika mihitsy ary mila mitandrantsika raha olona, mila mijoro firenena raha mananty fa ho ataon'olona tahaka ny Port-Rouge efa manodidina an'Antananarivo ny fanotofana ary alain'ny karahana Antananarivo Ray Manontolo, capitale Antananarivo rehefa rava Antananarivo, rava Madagasikara. Taontsika hijoro anangana ny firenena vanina hiaraka ny Tojo Ravalomanana. Nanamafy kosa ny filohan'ny tanora tima eto Analamanga fa zava-dehibe ny fanapahan-kevitry ny antoko tima amin'ny fanomezana Ravalomanana anavitra an'Antananarivo. Vonina ny tanora ifanohana amin'ny kandidat Ravalomanana Tojo ho hiatrany ny fanazavana. Zao dia Tojo Ravalomanana zay kandidana eto. Araka ny teneniko hatramin'izay dia hoe vonina izay tanora tiako Madagasikara anohana amin'ny herinay rehetra ary manentana antsika tanora anomboka rapitso ny propagande dia tsy iraviravin-tanana isika fa ifammetanana amin'izany fampielezan-kevitra zany tsika ny voalohany tamin'ny fifidianana legislatif teo dia ataontsika foady eo an'izay ny résultat amin'ity fifidianana be an-tanàna ity. Nisy ny fampianarana manokana manoloana indrindra ny tontolon'ny fifidianana sy ny fampielezan-kevitra nataon'ny filoha Ravalomanana marika ho an'ny ireto tanora ireto. Nanamafy hatrany ny filoha Ravalomanana fa tena ilaina ny fahazotoan'ny tanora miditra antsehatra amin'ny fandraisana tanana no avy ny tahaka izao. Fa ankoatra ny tanora tiako Madagasikara dia ny fampizara toromarika ho an'ny fiatrenan'ny fifidianana ihany koa ny vehivavy tiako Madagasikara sy ny filoha-mpanorona ny antoko ho an'ny androany. Na itsy ny filoha Ravalomanana marika nandritra izany fa tena zava-dehibe ny fahafantaran'ny vahoaka malagasy rehetra fa politika ho an'ny be sy ny maro sy tombotsoan'ny be sy ny maro no ataon'ny antoko tima. Ndao arahantsika ny tato-baovao mahakasika izay. Manana andraikitra feno amin'ny fiatrana ny raharam-pirenena ny vehivavy izay tsapasita fa miaritra ny mafy. Mila manofy isika ary politika ho an'ny tombontsoany be sy ny maro no apetraky ny antokontsika i Madagasikara eto amin'ny firenena ho ny filoha nasionaly ny antoko. Ianga eto Antananarivo ny fanovana tiana apetraka ary izany no antony hijorontsika amin'izao vanim-potoana izao. Mila mijoro isika azona manova ny zava-misy ianan'ny vahoaka ny Antananarivo ho ny filoha Ravalomanana marika.
azadino fa roatra sika manatsara ny tanàna Tananarivo anie tsy ho atsika rery fa ny olona rehetra manodidina mpiarabelona roatra sika manao fisavana tatara manao tatezana tsy ho anareo rery io na ho an'ny timma rery zay le didy vaovao tsinjovo foana izy. Tena mila fanovana ny Tananarivo mba tsy ilazana fa ny vahoaka malagasy iray manontolo ho ny filohan'ny vehivavy timma nandritra ity fotoana ity. Mila mifanentana ny rehetra mba ahafana manateraka izany amin'ny alalan'ny fifidianana izay hatrena tsy ho ela ho hiatran'ny fanazavana. Satria mila fiovana sy fanantenana ny kandidatsika Tojo Ravalomanana, fanantenana fiovana zany hoe zay zavatra tsy nety teo aloha zany dia veritsika ary itsika faloavo ny mpanjinina. Nisy ny fanomezana toromarika manokana ho an'ireo vehivavy timma nataon'ny filoha Ravalomanana marika nandritra ity fotoana ity. Pejy ny finoana iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra loha hevitra nisongadina io nandritra ny fotoam-bavaka natao teny amin'ny FJKM Andraisoro Kristy Fehizoro ny Alahady omaly. Fotoam-pivavahana izay nitsofandrano ireo kandida hirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny 2 Desambra ho avy izao. No rahantsika ny tato-baovao ny Sitraka Karatovina Ambinitsoa eo amin'ny sary sy ndratsary ny Mathieu Prince. Alahady 5 manaraka ny Trinité ny taom-piangonana omaly. Alahady natokana hitondranam-bavaka ny sampana mpanazava stily eto Madagasikara ary alahady fotoan-dehibe natokana hitondranam-bavaka ary anomanana ny sampana fifoazana ho an'ny fitandremana Andraisoro Kristy Fehizoro. Niara-ny ombam-bavaka tamin'ireo kristianina eto Andraisoro Kristy Fehizoro ny fianakaviana Ravalomanana. Iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ary aza mampalahelo ny fanahy masina izay nanasinana tombo-kase anareo amin'ny andro faravotana. Efesianina 4:7. Ny ompanahy indrindra amin'ny mahazava-dehibe ny fanahy masina ary ny fanarahana ny fanahy masina ny fampianarana ratsoratra masina. Lazainy eo ny mifanohitra amin'izany mba tsy ho atao. Rehefa nijedika teny hafa amin'ny Baiboly sika, zao koa ny andikan'ny mpandika teny hafa azy. Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra ianareo, fa ny fanahy masina no tombo-kase mahatonga anareo ho fananan'Andriamanitra mba ho tody amin'ny andro ny fanavotana tanteraka anareo. Zava-dehibe zany, hoy koa nidika teny hafa hoe oka tsy alahelo ny fanahy masina zay ao anatinareo, fa izy no miatoka anareo ho tonga amin'ny andro anavotana anareo. Azany zavana no ahitantsika ny anjara toerana makadiry. Ary Andriamanitra izy rehavana dia tsarovy fa Andriamanitra tsy tiany ratsy, mankahala ny ratsy, ny madio ny tian'Andriamanitra satria masina izy. Ka tiany iaina amin'ny fahamasinana ny mpanompoka. Ary Andriamanitra koa izy dia mampahatsiaro antsika ny tenin'i Jesosy Kristy rehefa hialety izy nambara ataon'ny filazantsara araka ny Jaona izany. Fa raha andeha ho izy dia aniraka inona ho izy? Aniraka ny fanahy masina ao aminareo ary izy mitari-dalana aminareo amin'ny marina rehetra. Andriamanitra ny fanahy masina, Andriamanitra mpitarika antsika ao amin'ny marina rehetra, ny lalana itsy tokony izorana, zany mitariha amin'ny fanahy masina antsika. Ary mampahatsiaro izy ny fampianarany Kristy rehetra ka tsy nanaraka tamin'ny fanentretenany. Azay io no natonga ny Jesosy Kristy ary amin'ny filazantsara ary manafatra hoe izany ny ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra nareo raha fa tena mifankatifikopen'ny olona ankehitriny tena rivotra ianana tokoa ve izany tena tia ny namany tahaka ny tenany ve ny olona ary mahajoro tsara ho tena mpanoton'Andriamanitra.
azany tsy maintsy saina atsika seriketsytsika riavana ny zava-misy mandraky-tiny androany azany mampanitra atsika satria mandany asa ny fanahy masina ny olona tsy manaiky hotari ny fanahy masina ny olona azany a no tsy maintsy ankatoavatsika ny tenin'Andriamanitra maniraka atsika ho amin'ny maro. Taoriany torteny dia nitsofindrano ireo zanaky ny fiangonana irotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna teo ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Ravalomanana Tojo niaraka tamin'ireo mpanolo-tsaina praillistra sy ny kandida ho fidiana ho ben'ny tanàna ao amin'ny komina Ambanivohitra Rivomamo. Tetsy andaniny kosa dia nisaotra ny mpitandrina ny fianakaviana Ravalomanana izay nitondra ny anjara biriky no fanamboarana ny fiangonana. Zay tepon'Andriamanitra dia misaotra an'Andriamanitra isika tonga eto miaraka aminareo eto izahay tsy afakory isika fa iray ihany eo amin'ny tompo ary ny asa ataonareo dia asa iombonana ka dia maniry toera mba maniry ao vita samataty ezaka be ataonareo ty jery ihany eto fa tsara be tena mahafinaritra fa dia arabaina ianareo ary isorana sakasitana reo izay nandray anjara fa dia nanao tetika asa tsara tokoa nareo be zao misaotra betsaka pasteur ny tsodrano sy ny tondram-bavaka nyreto zanakitsika reto manana fikasana mba hanova sy ame fanantenana ny tanora sy ny voaka malagasy reto efa nitondram-bavaka ianao a tena faly izay tena faly maray aman-drenanay a dia maniry koa izay raha maniry mba vita zay adidy amin'ny manandraikitra eto amin'ny firenena izy fa dia tsy manana teny firoresahana mbola faly be mahita nareo nanao nyity tramo be tsy aritra mihitsy nareo mba handray anjara amity aho a tsy niomana mihitsy tsy oatra zao ny aveliko hoe fiangonana ekonanay androany fa toy zahay tena misy mavita tsara ka dia ny olona ny architecte ny ingénieur ny olona izay nanotanteraka azy makasitraka indrindra makasitraka betsaka. Vao makasika ny tontolo iainana kosa indray dia tsy vitan'ny fitanisana ny fahavoazana sy asa tipitopy fotsiny ny fanarenana ny tontolo iainana izay potika sy rava ankehitriny fa mila ary mitaky finiavana politika avy amin'ny mpitondra fanjakana anao asa mifanaraka amin'ny zavamisy ary anamafy ny fanabeazana ny olona ho tompon'andraikitra sy ho saro-piaro amin'ny arena ao aminy. Mahagaga ary mampambetra-panontaniana ihany koa hoy professeur Jona Ratsimazafy ny fahanginan'ireo manampahaizana eto amin'ny firenena rehefa mahazo toerana ambony. Ndao rahantsika ny tati-baovao makasika izay hoentiny Ando Miaratiana eo amin'ny sary sindatsariny mbola avatsara. Mirongatra ny fanampitena amin'ny endriny maro lafo ny tontolo iainana eto Madagasikara raha tsy lasa fa tsy ny fanimbana ny tontolo iainana sy ny fanaovana tantely afadrakotra ny harem-pirenena. Trangy izay manafaingina ny faratsiana rehetra indrindra amin'ny zavamananaina. Tsy mahafantatra ny mahazava-dehibe ny mahasarobidy ny tontolo iainana ny olom-pirenena na minimy andoka tsotro sao izany indrindra ny tsy fanajana lalàna. Tsy misy afa-tsy ny fanabeazana ihany no mila mafisina raha te hametraka zavatra tsara isika. Dia ohatra hoe reo no mitahiry rano reo mame rivotra madio reo mame fanafody ho an'ny olona satria tsisy farmasia any amin'izany any ambanivohitra any. Iny efa mipotika inona zany no tokony atao azo atao manavitra andreo voalohany indrindra zavatra rehetra zany dia miainga amin'ny fanabeazana. Resaka éducation io tompoko raha mbola atao ambany-javatra ny resaka fanabeazana sarotra be ho an'ny citoyen na ny olom-pirenena nafantatra ny tombam-bidiny ny zavatra iray dia io fanabeazana iny to amintsika manahoana anjarantsika mamaly an'izany fa tena be dia be mihitsy ny tsika mahalala an'izany fa latsaka ambany mihitsy ny fanabeazana eto Madagasikara fanabeazana ny olom-pirenena ny resaka civisme moa tsy misy an'izany sentiment d'appartenance zany tsony eo amin'ny olombelona fa dia anodada izy any andovan'io anodada io samy mamo tsisy andovan'io dia poteo. Tsy vita mitanisa fahavoazana asa tipitopy ny faharavana misy fa mitaky finiavana politika. Mila fanjakana mahatsapa
ary mila mahafantatra hoe ny citoyen de misy devoir misy adidy sy andraikitra tokony ataon'ny olom-pirenena de zao manao an'izany ve tsika fa tsy hoe italisa fotsiny hoe mainy aly de inany tokony atao de manao parafeu kely de manao anitsy kely de faritra kely reo ala folo isan-jato ny sisa tavely reo kotika koa tokony arovandreo fa le fambolekazo zany de ahoana zao le atao maintso Madagasikara tena tanteraka ave zany Madagasikara mihena mbola hitantsika zao zany zavatra any zany raha mitantara zany a malahelo ny tenako satria ny vahaolana misy a malagasy manampaizana fa mijenona vireo manampaizanreo amin'ny olana misy eto amin'ny firenena manan-karena manampaizana maro io Madagasikara misehatra ny tontolo iainana saingy mahagaga ary mampandiny tena ny fanginan'izy ireo rehefa mahazo toerana amin'ny fitondrany ohatra manjary hafa ny langazyn'le manampaizana rehefa tonga anatin'le fitondrany izy tsy araky le taty avelany ary zay indrindra ny hoe mila mivondrona zany a ary isin'le corps ijery ny tombotsoany malagasy aloha satria tanin'ny malagasy eto tompoko de inona ny tombotsoa malagasy a manahoana ny arikaren'ny malagasy a mijery an'izany ve fa matetika rehefa tonga mambodina tsy resana le chiffre tsika mifarana zao eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy mifarany Madagasikara tsy aminy ho lasiny intsony tsy ajainy olona intsony zany ny zava-misy ankehitriny dia le manampaizana zany no andrandraina sisy firena mandroso zany ka tsy manampaizana mitondra le firenena saingy rehefa manampaizana tsy miteny ny antony tenenako hoe lasa natory le manampaizana sasa motereo voky izy de natory mety resaka fahatahorana mety misy zany hoe tiany teny any izy fa matahotra ny toerany ary mamy le toerany ilana vahaolana maika sy maritra ny fampiroboroboana ny tontolo iainana satria metraka mivantana amin'ny fampivoarana ny toekarena ny fampitehan'izany vao inanivo ny anteny miram-pirenena kosa fantatra fa isy ny sehatra vaovao itakina etra ito amintsika raha ny fanapahan-kevitry ny fanjakana nandritra ny fampahafantarana ny volavolana teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020 notapahana tao anatin'io ihany koa fa tsy anampiarabola ny jirama intsony ny fanjakana fa fanampinana ara-pitaovana vinna apetraka indray ihany koa ny ampiakarana ho 500 ny arikarena faobe amin'ny taona 2020 sy 2020 io raha ny nambara atrandry ndao rahantsika ny tady vaovao mahakasika izay ny popoka indray ny tombolana ho ampidirin'ny fanjakana amin'ny taona 2020 sy 2020 raha ny voalaza mantsy dia mikasa-pidibola 7 sy 3 miliara ariary ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny fanjakana amin'ny taona 2020 sy 2020 araka ny voalaza ao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny fentedim-bolam-panjakana izay nampahafantarana teto anivony anteny miram-pirenena androany olona nietra mifantatra nefa fa nahatonga ny tsy fahatrarana ireo vola nokasainana ampidirina tamin'ny taondasy amin'izao voalaza fa nietra ihany no akana izany ka misy sehatra vaovao hiaran'ny fakanketra isehatra vaovao ho ampidirina amin'ny taona 2020 sy 2020 anisan'izany ny hetra izay ho alaintsika amin'ireo fandefasana vola amin'ny alalan'ny finday fa izy io moa zany tsy hoe hetra ngezabe fa raha 20 isan-jato no hetra mahazatra antsika amin'ny hetra anatiny eto Madagasikara dia aotra fa ny 5 isan-jato fotsiny no hetra alaintsika amin'ireo fandefasana vola amin'ny alalan'ny finday ireo. Ankoatr'izay dia voalaza ihany koa fa hiopana ny fandaniam-bolam-panjakana ny sehatry ny angovo sy ny fambolena ka nahena 10 isan-jato avy araka izany ny fampandehanana andavanandro n'ireo rafi-panjakana rehetra. Tapaka ihany koa fa tsy hanampy arabola ny jirama intsony ny fanjakana fa iroso amin'ny fanampiana ara-pitaovana. Extrait. Izay fahitantsika moa efa iainantsika rehetrarehetra ny olana mahakasika an'izany jiro izany ka raha ohatra ka fanampiana ara-bola foana no namentsika ny jirama hatramin'izay fitianana solika ka tsy fanampiana ara-bola no omentsika ny jirama fa fanampiana ara-pitaovana. Dia nilaza ihany koa ny fanjakana fa ampitomboana ny arikarena faobe ho 5 isan-jato ny fanjakana amin'ny taona 2020 sy 2020. Fantatra ihany koa fa isy kompani pitaterana bakabaka arabo vaovao ihany koa antenaina pisy fiatraikany eo amin'ny fizahan-tany andrasana ny fanapahan-kevitry ny solombavam-bahoaka manoloana ireo fanapahan'ny fanjakana ireo. Tsara ny manamarika fa mbola hiditra ao anatin'ny asambomera andinika izany eny anivon'ny anteny miram-pirenena miaraka amin'ireo teknisian'ny ministera mialohan'ny andiniana sy andaniana izany ao amin'ny fivorimbe. Andrasana araka izany ny fivoaran'ny vaovao. Vao makasika ny toetry ny andro kosa indray dia mitombo ery hatrany ilay rivo-doza beky izay ao anatin'ny faritry ranomasimbe Indiana mahatratra 5 kilometatra isan'ora ny afangianam-pandehany any amin'ny 2 kilometatra mahery miala ny morontsiraky Madagasikara no misy ny foiben'ny beky amin'izao fotoana izao.
taorian'ny fitombony heriny dia nosokajina ho cyclone tropical intense ity rivodoza ity, mikisaka mianatsimo andrefana Ibeki ka everina fa tsisy fiantraikany amin'ny toetrandro eto Madagasikara ny fisiny atreto. Aray maso hatrany kosa nefa ny fivoarany tsara trany nefa ny manamarika ho an'ny fahimalona sy ny fiomanana meloa satria efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Vao ny trangam-piarahamonina tany 7 hektara iveloman'ny tokantrano manodidina ny 700 no nofefena sy nalain'ny vahiny ao Maibahoaka talata maty. Mijoro manohitra izany ny mponina voakasika amin'izao fotoana izao ary ny lanja sora-baventy miantso ny ampiarana ny lalàna tsy ijerena tavan'olona ho an'ireo tambajotra ny mpangalatra tany raha ny fanazavana atrangy. Tato vaovao ny andomiaratiana eo amin'ny sary sy ndatsary ny mbola avatsara. Voatotitra avokoa ny tanimbary ny dobo fiompiana trondro izay fotom-pivelomany mponina eto Maibahoaka talata maty. Nofefeny teratany karana ny tany sy ny lovan'ireo tokantrano manodidina ny 700 voakasika. Efa nandalo tanaty ohatra maro ny mponina saingy nandamoaka tsy nisy tohina hatramin'izao na dia manana ny taratasy mahazo ireo ny tany aza izy ireo. Dia tsy fantatra fa karana nanoditra an'io nefa ny taninay mihidy ao anatin'io ny totofany ao anatin'io nefa efa nisy fifampiresahana be dia be mihitsy nataonay. Efa nanantona tao hoe nanantona ambaratonga maro ara-panjakana izahay mikasika an'io hatramin'izao ilay izy ary manitatra ohatrany hoe manao zavatra foana izany dia tsy afaka manao ninina mihitsy izay nahatonga anay nampiantso mpanao gazety satria tsy mahita vahaolana intsony izay hoe ataonay ahoana nefa ny taninay tanindrazana mihitsy ny ao anatin'io manana taratasy mihitsy izahay. Efa tany amin'ny taona 17 no nisehoana ity tranga ity saingy izao efa nasahan'izao ireo mponina noho ny tsindry sy raha matahorana tao azy ireo. 7 taona tsy aoriana tsy nisy mangirana tapaka ny fivelomana no mafisin'izy ireo fa misy manampahefana amin'ny ratsi-kombakomba amin'ilay teratany vahiny nanotitra sy namefiny tany. Ny fotoana tsy nahazoana vokatra zany ny rary ary ny volo vary na vita ny fainana teto Maibahoaka amin'ny vary teto fa nalainy manambola amin'ny herisetra sy ireo manam-pahefana matoa navitany nanao an'izao hatramin'ny fefy tsy afaka miditra intsony izahay. Tsy nera tamin'izany izy fa tonga mavesitra ozy ny fiten'ny tanora nezaky nanakana zay tamin'ny fotoanandro nanombohan'ny fanotorana an'io fa nandefasany force taty indray ry izay dia ataonao moa niady amin'izany dia araka nyteny toe niady nanohy niady mangina izahay betabe ny toerana efa nalehanay mbola sy tonga hatramin'ny farany anefany fa mbola matoky izay enga neka mba ampitanina ity niarany voalohany indrindra ny fampiarana ny lalàna izay nitenenao fa hogadraina izay mangalatra tanty. Manaprofo ny zava-misy fa misy lavatanana ao ambadiky ity raha ity ka angatan'ireo mponina nandraisana fepetra sy ampiarana lalàna ho an'ireo tompon'antoka rehetra. Dia miantsoantso moa izay hoe atraiza ny fandraisana andraikitra ny fitondrana dia misy ihany n'olona manantona anay dia nefa ilay manantona ohatra ny karazana fitiavan-tena ilay izy dia ny zareo ambonimbony eo izany mahazo an'ilay vola fa ilay izay tena tompona tany tsy mahazo an'ilay vola fa fahinonay zany tonga ihany le fitarainanay fa misy le fetsifetsy eo atenatenany eo dia zareo mpanera zany mahazo an'ilay vola dia terena fotsiny izay hoe io vidin'ny taninareo fa rehefa tsy handray an'io nareo dia tsy maintsy totofanay sy alainay io tany io. Manjakazaka ny vahiny amin'ny resaka tany eto Madagasikara ho ny fanamafisana mila jerena akaky ny raharaha tahaka izao isitrany malagasy tompon-tany ny zony. I papanay Rasolo teny izy hoe io Ambodivony io ny tena lovany eto Maibahoaka nefa zany taty ariana ohatrany hoe nanjakan'ireo karana dia za zany mampalahelo ana le rakitra ho an'le malagasy amin'le fandovana tany ohatrany hoe lasa le vahiny foana no manjaka eto dia izay zany mba hoe sotoavintsika malagasy dia aoka mba hiatra le tenin'ny filoham-pirenena hoe mitambazotra mpangalatra tany tokony ho enjehana mihitsy ampiarina amin'ny lalàna. Ny rahina dia lanja sora-baventy ireo tokantrano voakasika amin'ny ity raha ity androany ary nanamafy ny tsy hipetrapetra-po sy ny mahalola ny zava-misy fanao ny fomba rehetra hamerenana azy ireo ny tany izay fivelomana.
Mpamiratsy ny fiarahamonina malagasy ankehitriny simba ny hoavy ny ankizy malagasy 37 isanjato ny ankizy malagasy latsaky ny 12 taona no hiarany herisetra sy ny falararotana ara-nofo avokoa araka ny tatitra izay navoaky ny UNICEF ka ireo ankizy vavy no maranisa amin'izany raha miantra araka ny tokony izy ny lalàna dia tsy ho sarotra ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy hoy ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena fanadihadiana nataon'ny efaniry Andrianarivo emisary Sindatsariny ny Artanjaka. Mirongatra ny fanararotana ara-nofo amin'ny ankizy eto Madagasikara ankehitriny manodidina ny 37 isanjato ny ankizy malagasy no hiaran'izany. Ny tambazotra an-tserasera ny fitaovana entiny ireo tsy mataotody manatanteraka ny filandratsiny fa ankoatr'izay dia eo koa ny herisetra mivantana toy ny fanolanana. Raha ny fanadihadiana toy izao ny fisehon'ilay herisetra na tambazotra ampiresahany ilay mpanao ratsy ilay ankizy vavy reseny lahatra andefa sary mamofady any aminy rehefa izany dia mangataka firaisana ara-nofo aminy ilay olon-dratsy ka rehefa tsy manaiky ity farany dia rahonany fa ho aparitany ny rakitsary na ny sary mamofady na lefany ilay ankizy vavy. Matahotra noho izany ity farany ka manaiky tsy fidiny. Tranga mateti-pitranga io ary nanomboka ny taona 2022 ny tena ny roborobony. Ny tsy fafehezana sy ny firosoana loloatra amin'ny fampiasana ny tambazotra an-tserasera ho an'ny ankizy no antony voalohany mampitombo ny ankizy hiarany karazana herisetra toy itony. Mandroso be kanefa le zavatra tokony hoe raisin'le tanora tsy dia misy loatra notrany hoe zavatra tokony hoe fialam-boly mampotitra ohatra zao hoe tokony anana asy izy ohatr'izany na dia mirendrerendry fotsiny mitaingy tamboho dia lasa mamboly zavatra rasy lasa minakina zavatra tsy tokony hohaniny. Izany zao fahazahoako an'izany raha aminah manokana hoe voalohany indrindra aloha zany dia ankizy na inona fiaina tsy maintsy ampianarina mianatra hafa ihany aloha zany ny zaza mianatra no tsy mianatra na eo ary samy mahabaribary aminy. Faharoa manarakarak'izay dia fanorona ankizy izao tonga dia mahitsy fa ianao zany raha vao mila koa na manoro ankizy amin'izao vanim-potoana izao ny ankizy amin'izao araka ilay teniko ianao hoe mandroso be mitoa-tsainy lasa lavitra be nefa misy zavatra tsy tokony mbola takatra ny sainy takariny dia lasa manaonao foana. Raha laharam-pamehana maneran-tany ny ady amin'ny herisetra ara-nofo amin'ny ankizy mbola miatrika fanamby manokana i Madagasikara no ny fahasahiranana ara-toekarena ny fahalemeny ny rafi-pitsarana ary ny tsy fampiny hetsika natokana ho an'ny fiarovana ny ankizy. Io zany raha ny tena rary sy mihitsy rehefa tratra manaonao foana dia hoe tena hiatra amin'ny lalàna ny hoe izay ampiarina any ny lalàna fa tsy goragora zany fa raha mba misy atao hoe dimy enina ny tratraka mafimafy ny lalàna tazomana azy dia aminay ihany io zany miankina amin'izareo ambony lehibe sy ny karazany izay tokony andraikitra momba an'izay. Vahaolana an'io dia tena fanovana ny toe-tsaina ihany fa raha tsy miova ny sain'ny olona ary mety ompany amin'ny lehibe io ko hatrany amin'ny kely indrindra ilaina miova toe-tsaina. Araka ny tatitry ny UNICEF manodidina ny 7 isanjato ny ankizy eto Madagasikara no efa niarany ny herisetra ny alohan'ny 17 taonany. Ankizy anarivony indrindra fa ny ankizy vavy no hiarany ny herisetra toy ny fanararotana ara-nofo eto Madagasikara ka matetika any amin'ireo renivohitra be mpizahatany eto Madagasikara no tena ahitana izany betsaka indrindra. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa indray dia moto 520 cc nentina olona iray avy aty Antananarivo ho an'ny Ambatolampy no nifandona tamina fiara Mazda minibus avy an'ny Ambatolampy iazo an'Antananarivo omaly alahady hariva tokony tamin'ny fitora sasany. Vokatry ny tsy fitandremana vokatry ny fandehanana mafy no sady tsy manaraka ny lalàna izay tandrefy azy no antony nahatonga ny loza raha ny fanazavany ireo nanatry maso. Naratra mafy ilay mpitondra moto ka nentina namonjy toeram-pitsaboana saingy tsy tanany aindy tao anatin'ilay fiara kosa tsy nisy naninona ireo olona. Tontolon'ny serasera no tanteraina androandry teny amin'ny trano fiantohana ny Avana Ampefilo ny fanaovan-tsony fiaraha-miasa eo amin'ny olafitry ny mpanao gazety sy ny trano fiantohana ny Avana. Azahoana fianambidy hatrany amin'ny 50 isanjato ny mpanao gazety manana karatra OGM sy ny ankohonany. Faniry Andrianarivo sy ny Artanjona no mitatitra amintsika ny antsipriana izay.
olona 970 isa-taona no mitondra takaitra amin'ny loza amin'ny mpifamoivoizana eny an-dalambe eto Madagasikara raha ny tatsy ny avy eo anivony ny ministera ny fitaterana. Manana anjara andraikitra lehibe noho izany ny mpanao gazety ampita amin'ny olom-pirenena ny lalàna amin'ny feno fifamoivoizana sy ny andraikitra tokony ho raisina rehefa mamily na kodiaran'efatra na kodiaran-droa. Rarina arak'izany raha misitraka fiantohana ny mpanao gazety ahafahany mampita ny tokony atao eny an-dalambe. Hoy ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety Arombola Monica Rasolo Arsan, fihenam-bidy hatramin'ny 500 no atolotry ny trano-piatohana ny havana ho an'ny mpanao gazety mampiasa fiara na kodiaran-droa ho fanampiana azy ireo amin'ny asany. Manana andraikitra ao anatin'izay sika mpanao gazety ny amin'ny hoe fisorohana an'izay loza izay ho amin'ny fanentanana sy ny vaovao izay avoakantsika. Dia ahoana moa ny ahafahantsika hoe hanampy amin'ny fanentanana raha toa ka tsy isika no mahazo an'izay hoe fisitrahana ny fiantohana izay. Dia misy ihany koa zany hoe fiantohana ilay maha-olombelona izay tena iverina hoe zava-dehibe ho an'ny olom-pirenena sy ho antsika mpanao gazety ihany koa. Ny fiantohana amin'ny lafiny rehetra noho izany no azoany io fihenam-bidy io, na amin'ny fiantohana andraikitra izany na amin'ny loza mety hitranga. Ny fiantohana moa dia misy isan-karazany araka ny voalazaka tamin'ny kabary teo moa zany hoe ny haitsika sy le hoe tsy maintsy atao dia ny fiantohana ny andraikitra, ny responsabilité civile. Matetika koa tsika rehefa manantona trampetohana zany sy na dia trampetohana ny havana dia manontany fotsiny hoe ataovy amin'ilay izay mora indrindra, tsy manontany hoe inona daholo le karazana fiantohana mety azo atao. Dia io le mora indrindra moa zany dia le hoe responsabilité civile io. Nefa moa araka ny voresako teo ihany koa dia hoe manamafy zay fa tsy amin'io ihany, fa raha te hiantoka ihany koa ny fananantsika isika na moto zany afatsaka fahaverezana na ihany koa ny hoe raha sanatria misy simba atao mobile antsika simba be zany dia reny le hoe misy garantie touriste reny, misy famaizana incendie, misy fahaverezana fahatenkoteur vol dia reny zany dia tsara marihana fa tsy hoe miala fotsiny ny mpiantoka fa ny tena mana dia izay hoe mila fatarana inona aloha le antoka nalainy. Dia rehefa fantatra le antoka dia hita rehefa hoe ataiza zany trampetoana tokony miditra manonotra zany na le fiara ohatra ka hoe nanao an'le touriste isika na ilay andraikitra no le voina nahazo ny hafa zany noho ny accident izay nataontsika tondra fiara na tompony fiara. Isan'ireo isitraka ny fihenam-bidy ihany koa ny fianakavian'ny mpanao gazety. Takiana kosa nefa ny karatra mahamatsianina amin'ny fikarakarana ny ato tantaratasy. Fa tsy mitsaha mitombo ny fanafarana friperie raha hoan'ny Madagasikara araka ny fanadiadina izay natao ao anatin'ny taona raika dia friperie manodidina ny 4,400 taona no afaran'ny Madagasikara amatsiana ny filan'ny mponina manerana ny nosy. Atreto dia mbola friperie akanjo no isalorany ankamaroan'ny malagasy. Famiry Andrianarivo sy ny arotanjona atrandry no mitatitra amintsika ny antsiprian'izay. Izay lalovana rehetra ankehitriny dia ahitana mpivarotra avokoa. Miravaka ny moron-dalana raha lamba sy akanjo ny resahana. Teto anatin'ny 5 taona, ndroborobo fatratra ny fivarotana akanjo efa niasa na friperie eto Madagasikara. Ny taona 2023 sy 2024 nahatratra amin'ny 4,400 taona izay mitendina R9,4 miliara ny friperie nafaran'ny Madagasikara tao anatin'ny 10 volana. Mitombo isan-taona ny filana. Raha ny fanamariana satria ny taona 2023 sy 2024 dia 3,400 taona no nafarana. Fotom-pivelomany ankamaroan'ny mponina ny varotra friperie ary isalorany ankamaroan'ny malagasy koa. Tsy mifidy saranga ny fanjifana friperie fa ny rehetra dia mividy azy avokoa noho ny resaka kalitao sy ny amorany. Tsy eny Kalamanjana ihany no ahitana ny varotra friperie fa hatrany amin'ny tambajotra ny serasera dia ahitana izany avokoa. Ny tsy fisiana asa no antony voalohany mampirona ny ankamaroan'ny olona amin'ny varotra raha ny fanazavan'ireo sendranay androany. Na ireo tanora na vita fianarana na azo diplôma aza mantsy dia mirona amin'ny fivarotana izany avokoa noho ny tsy fahitana asa. Le asa tsisy dia ny olo koa ny lasa mesahirana dia lasa mpivarotra daholo zany ny olona zao. Raha ohatra zany ianao zao manana vola kely dia mieritreritra hoe aleo hivarotra satria ny olona tsy asa atao mihitsy.
da len'olona manao zay tana sakafo kely hoanina tanao le fiainana mesarotra dia tena sahirana vahoaka malagasy a miasa tsy misy a dia lasa mirona any amin'ilay fivarotana daholo le olona vao manamanam-bola kely dia mivarotra nefa na itiatsiana koa raha tena teneniko anao fa tsy mahalafo zany fa dia zany hoe tena hoe zara fa mahita hoanina alaiza ohatra ny zanaka ianarana vita fianarana manana lisansa nefa tsy anasy ohatra zavatra ohatra zany mampalahelo lasa mivarotra friperie ataon'ny ankizy nefa olona manana lisansa hoe tsy tokony mba hanana ny toerana tokony hoe asa tokony atao fa noho ny zava-misy noho ny fiainana dia marary ny tehina dia tsy maintsy lasa any amin'izany zavatra izany ny ataon'ny ankizy. Noho ny famaroan'ireo mpisehatra amin'ity asa ity dia mihena ireo mpanjifa ary mihena ihany koa ny tombony azon'ireo mpivarotra. Zara raha mahalafo balina ray ao anatin'ny 4 andro ireo mpivarotra raha natafavoaka balina ray na 2 isan'andro izy ireo teo aloha. Etsy andaniny ny alafo ny vidin'ny balina eny amin'ny mpivarotra kanefa ny kalitao ihany koa ny aratsy. Balina koa tsy dia tsara. Misy tena tsarakaraka ny eritreretinao no anatin'ny balina io fa dia izay tsy maintsy mitady. Ianao tsy afaka ny angalatra ianao mampianajanaka manofa trano ny tafo mihinana maninona ao ny jiro mihinana etsy an-daniny nefa jerena ny delestazy ary tina dia raha antsika mainty raha malago ny jerenareo ny zavatra mahazo antsika rery izay le izy zay. Laha tamin'ny teo aloha zao izy a lasa ny lafo ny entana amin'izao nefa ratsy. Raha taloha ny entana no mora nefa mahitanao hoe mba misy lohan'ny entana mba misy tsaratsara ihany. Fa amin'izao zany ny entana sady efa mirasy ny mbola milafo koa da be ny ady be tena mitombo atandro manalina maniry oatra ny anana mihitsy. Hatreto dia mbola ny akanjo sy kiraro friperie ny tafiany ankamaroany malagasy noho ny vidiny mora sy azo iorirana ny kalitaony raha oharina amin'ny lamba vaovao. Vokatra faharoa farany Madagasikara ao aorianan'ny solika ny friperie izay miantoka ny 5.9 isanjato ny vola miditra eny amin'ny fahaditseranana. Fa ifilamatra matoky no nibata ny fandresena tamin'ny fifananankira iraisam-pirenena na ny hors génération 420 natao tany kazany Rosia ny sabotsy lasa teo. Firenena 510 no nandray anjara tamin'ity fifanana ity ka isan'izany i Inde, i Chine, i Kenya ary i Madagasikara izay nandrombaka ny larina voalohany tamin'ny alalan'ny fifidianan'ireo mpankafy na ny public voting. Ny gadona teto Madagasikara nitolakandro teo moa ity zazavavy ity sy ireo mpiaradia amin'ny nandritra ny fifananankira izay nataony io. Ndao raha tsika ny tady vaovao mahakasika izany. Filamatra matoky 12 taona teratany malagasy no nahazo ny laharana voalohany tamin'ny lalao fifananankira hors génération 420 izay natao tany Rosia. Ny sabotsy lasa teo no nanatotosana ny famaranana ka tamin'ny alalan'ny tambatrisy nomen'ireo olona mpanaraka sy mijery na ny public voting no nahazon'ny fandresena. Ankizy mpanakanto sivy ka hatramin'ny 12 taona avy amina firenena 15 manerana an'izao tontolo izao no nandray anjara tamin'ity lalao ity ka samy nitondra ny raha manokana avy ireo mpifaninana izay hoentin'izy ireo mambabo ny mpijery sy ireo mpitsara. Filamatra matoky solo tena malagasy no zandriny indrindra tamin'ireo mpifaninana tamin'io lalao iraisam-pirenena io ka ny rano mitondra ny lohateny hoe iray no nokalony nandritry ny fifaninanana. Zanaka mpanakanto dia isy tanina sy nanahy izay nivoaka tamina lalao fifaninanan-kira ihany koa i filamatra matoky. Raha ny fantatra trany dia nigadon'androany teto an-tanindrazana nitolakandro teo i filamatra sy ireo mpiaradia tamin'ny tany Rosia. Tiba samihafana tsy mamsaka ndo yakandroso fifampitantana mongofony fitiavatsika izao zamatra isika amalinanitra iray mifanoana mitady ny asambarana fifampizara aminy tsikitsivitiavana no ere mampiray nianao sizao
eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena vahoaka anarivo no tonga nanoana ny antson'ireo diaspora rosiana mpanohitra ny fitondrana Poutine. Ny farany herinandro teo manko dia nikarakara hetsika tao Berlin ireo mpanohitra rosiana ireo mitaky ny fampitsarana ny ady any Ukraine. Ndao rahatsika ny tady baovao ny Sara Anjaratina sy Mathieu Princy mahakasika izay. Anarivondreo olana andray anjara tamin'ny fihetsiketsehana noerana ny ady any Ukraine tamin'ny alahady tao Potsdamer Platz, Berlin. Nisy ny filaharana namakivaky ny tanàna Mit ny azo ny masovon'ny Rosia ao Berlin. Ireo teratany Rosiana mpanohatra ny fitondrana Vladimir Poutine, toandry Oleg Orlov, filoha mpiara-mitantana memorial. Fikambanana tsy miankina nahazo ny prix Nobel ny fandriampahalemana ny taona 2024 ary nofoana ny fitondrana Rosiana. Teo koa ry Lulia Navalnaya, Ilya Yashin e Vladimir Karamurza izay voafonjana vototra voaingana natao takalo ka mialokaloka ny Alemaina no tarika ity fihetsiketsehana ity. Takin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny amitsorany tafika Rosiana any Ukraine. Takin'izy ireo koa ny amitsorana ireo gadra politika rehetra ao Rosia izay miisa 200 mahery. Atsaharo ny ady ny rehetra miara-manohatra ny Poutine any Rosia malalaka. Ireo no ikan'ireo mpanao fihetsiketsehana. Nisy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana no avy any Frantsa. Ohatran'ireo ny fampitambarana indray ny fanoherana izay lasa ny sarabazana taoriny na hafatesany Alexei Navalny tany aponja ny volana fevroary lasa teo. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompolasy sy tompoko vavy makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.